Amikaravona indray tompoko lasy tompoko vavy no iantranona ao tokantranonareo amin'ity arivany alahady ity atao anatin'ny fandarana mahery izay amtinananao ireo vaovao nisongadina eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena tamin'ity farany herinandro ity. Hoentsika manomboka fandarana avy hatrany ary dia vaovao mahafaly eo amin'ny taranja baolina kitra satria ela hiatrika an'izany fiadinan'ny tompon-daka eran-tany eo amin'ny taranja baolina kitra izany ihany ny malagasy tamin'ny alalan'ny beach soccer. Fantatra tokoa fa amin'izao ora itenenana izao no nanaovana ny fiadinan'ny famaranana eo amin'ny kanina 2024 amin'ity taranja beach soccer ity any amin'ny Seychelles ifandonan'ny malagasy sy ny ekipan'ny Sénégal. Marihana fa resy ny malagasy teo amin'ny dingana manasadalana tao aorian'ny fandakana tir au but ry zareo ivoiriana. Tetsekilan'izay kosa dia nivoaka mpandresy ny ekipan'ny Sénégal nanoloana ny ekipan'ny Nigeria. Tsara marihana fa ny ekipa roa tafita amin'ny dingan'ny famaranana no andeha isolotena ny kontinanta afrikana amin'ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany amin'ity beach soccer ity izay atao any Portugal ny volana jolay ho avy izao. Tafita araka izany malagasy tonga amin'ny tanjona nirina ela no niandrasana an'izany hoe malagasy ianao an'izany mondial izany amin'ny taranja baolina kitra tany amin'ny baolina kitra ho an'ny torapasika no naomby indray tsika tamin'ity fotoana ity inona fa anaraka ny dian'ny baolina kitra eo amin'ny torapasika ihany koa ny baolina kitra ho an'olona 1 ambin'ny 10.